Ny 13 Janoary, Dox. Mpanoratra nanana ny toerany teto anivon'ny Riaka, teto amin'ny sehatry ny asa soratra i Dox. Teraka ny 13 Janoary, 1709 i Jean Verdy, Salomon Razakandrainy na i Dox. Solona anarana nafantarana azy teo amin'ny sehatry ny literatiora. Tany Manakavaly, Manjakandriana no nahaterahany toerana izay niasany Rainy. Ny sekoly Paul Minol no nanivozan'ny Dox ny fahalalana sy nanomboan'ny nanoratra ka gazety soratanana no nataon'ny mpianatra tao no nivoahan'ny asa sorany voalohany. Ireo gazety mpiseho isan'andro na isan-kerinandro tamin'izany fotoana izany dia saika nahitana ny asa soratra Dox avokoa. Ka ny lehibe indrindra amin'ireny dia ny fandrosom-baovao sy ny tantsinanana. Boky maro no efa navoakany ka ny Irako no nivoaka voalohany tamin'ny taona 1700. Nanaraka azy izy mirahavavy ny taona 1700. Irava 1700. Tsy ny famoronana tononkalo ihany no nanavanana ny Dox, fa teo ihany koa ny famoronana sombin-tantara sy ny tantara foronina ary ny tantara filalao an-dampihazo toy ny Amina Batsola sy ny taona 1700. Rainandriamampandry. Tsy ny asa soratra ihany nefa no tena ny ronany sainy fa teo ihany koa ny hosodoko izay nifanana manokana tao amin'ny École des Beaux-Arts Antananarivo. Voahozina hira i Dox, hoy ireo mpandinika, izy no mpihira tenin-drazana sy tanin-drazana, mpiantsa ny fahoriana, mpikalo ny zavaboary sy ny tontolo iainana. Mpanoratra namela mamy teo amin'ny asa soratra malagasy raha i Dox, andrarizin'ny ay soratra malagasy. Na dia maro azy ireo fahoriana sy endrim-piainana mahafinatrehana dia nikoriana tao amin'ilay rano ny soratra ka nampitraka azy hatrany. Ny 13 Jona 1707 no nandaony tany ity andrarezan'ny ay soratra malagasy ity rehefa nolazon'ny aretina naharitra fotoana maro. 13 Janoary 1707 no gasiana avokoa ireo anaran'ny Garandalamby bakany amin'ny Tomasina toy ny Gargoger, ny Ovahogar, Andegaleka.